Nilaza moa ireo fa isan'ny ireo favori amin'ny channel 5 Barea. Hanoratra tantara vaovao indray Madagasikara ho an'ny channel 5 Isan'ny ireo ekipa favori raha teo ny Barea amin'ity fifaninanana ity satria efa navita zavatra tsara tamin'ny channel 3 izay tany Algérie izay teo amin'ny laharana fahatelo hoy ny mpanazatra Romial Felix Rakotondrabe na hoe Roro. Tsara ho marina moa ny mikasika an'ity channel 5 ity dia ny 2 Aogostra hatramin'ny 3 Aogostra 5 izao no hanatanterahana ny channel izay amin'ity taona 5 ity. Betsaka ny zavatra izay holazaina ato anatin'ity video ity fa mialohan'ny hilazantsika izany zavadrehetra izany dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary topoky lahy, ndao ary topoky vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Niarantsika nafantatra sy niarantsika nahalala moa fa dia nisy trangana hahitrano tany Toliara. Tany anketa ho Toliara dia isan'ny ireo trano enina kilany afo ny trano n'ity ramatoa izay hitantsika amin'ny sary ity. Eo anatrehany zany dia mangataka fanampina amin'ny ireo malalatanana izy nohon izao vona mahazo azy izao. Manoloana izao voina mahazo an'ity ramatoa ity moa dia fankaherezana amin'ny fofeny fitiavana no atolotray ato anatin'ity chaîne ity ho azy. Rehefa avy nilaza ny tranga izay niseho tany Toliara iny moa isika dia andeha ary isika hilaza indray ny mikasika ny baka 5 raha araka ny loharanom-baovao izay avy any Mahajanga moa dia miisa 477 alina ny mpiadina 4 taona ny zandriny indrindra raha toa ka 20 taona ny zokiny indrindra. Efa iarantsika mafantatra moa fa dia hanomboka ny alatsinainy 20 Jolay izao ary hifarana ny alakamisy 30 Jolay ny fanadinana baccalauréat. Ny herinandro voalohany moa dia ho an'ny mpianatra manaraka ny fampianarana ankapobeny sy ny fampianarana teknika ary mbola miatrika fanadinana andiany faharoa kosa ny fampianarana teknika ny herinandro faharoa. Araka izay efa voalaza teo moa dia miisa 777 alina ny kandida izay nisoratra anarana izay misandrahaka manirana ireo fagitra 4 mandrafitra ny faritany Mahajanga dia ny Boeny, Melaka, Sofia ary Betsiboka. 40 taona araka izany ny zandriny indrindra izay any amin'ny foibe mpanadinana Antsakabariavy ary 20 taona kosa ny zokiny indrindra izay ao amin'ny foibe mpanadinana Lycée Philbert Tsiranana. Tsy nahitana fiovana firy ny isan'ny mpiadina raha ny nambaran'ny Randrianambinina Blanchard ilay filohan'ny universitény Mahajanga. Ny ampiroa kosa ny isan'ny foibe mpanadinana dia ny ao Mahajanga faharoa amin'ny Lycée Sainte Jeanne d'Arc ao Antanimalandy sy any amin'ny Ambatomainty ao anatin'ny fagitra Melaka. Zay moa ny mikasika ny fanadinana baccalauréat amin'ny ity 5 ity any amin'iny Mahajanga iny koa dia zareo kely aminareo ampitiavana sy ankafaliana. Amin'ny fofeny fitiavana ihany koa no anolorako teny firariantsoa ho an'ny mpianatra rehetra izay hiatrika an'izany fanadinana baccalauréat izany mirary soa ary aingany ahazo fahombiazana daholo ianareo rehetra. Rehefa avy nilaza ihany koa ny mikasika an'iny fanadinam-panjakana baccalauréat 5 iny isika dia ndeha ary isika hiverina kely indray hilaza ny mikasika ny baolina kitra. Raha araka ny vaovao moa dia tsy mahafeny fepetrany eroro amin'ny 3 ny kianjan'ny San Siro. Malaza amin'ny tantaran'ny baolina kitra italiana izany kianjan'ny San Siro izany any Milan Italia sady toeram-pilalaovan'ny Inter sy AC Milan raha teo izany kianja izany. Nilaza nefa ny UEFA tamin'ny alakamisy lasa teo fa tsy afaka mandray ny eroro amin'ny 3 io kianja io fa antitra loatra na dia miasa asa fanamboarana aza izy reo. Efa nilaza ihany koa ny UEFA fa tsy afaka mandray ny lalao famarana ny Champions League 17 i San Siro nohon io antony io ihany koa no mahatonga an'izany. Fa tsy vitan'izany ihany koa fa kianja iray ihany no mahafeny ny fepetra napetraky ny UEFA hatreto any Italia dia ny kianjan'ny Juventus Stadium any Turin. Anisan'ny tsara ho fantatra moa izay zavatra izay ka izany indrindra no antony izarana izany ato aminareo rehetra tsy mahafeny fepetra ny eroro amin'ny 3
arivo ny kianjany San Siro. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia ndeha ary sika hilazany zavatra hafa indray. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity moa dia resaka hafatra izay nambarany solombavambahoaka ny Antsohihy nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga. Hoy ity Andriamatoa ity rehefa nilaza ny heviny tao anatin'ny fandaharana Solanga dia ny hoe nizaniza rehefa tratra mangalatromby dia gadraina. Nampiakarina ny sazy ho an'ny tratra mangalatromby. Raha 5 taona ny sazy ho an'ny mangalatromby iray teo aloha, izao dia lasa 12 taona na mandrapahafaty mihitsy ary miampy sesitany. Efa azo hampiharina ny lalàna vaovao mifehina halatromby satria efa nankatoavina hasesena haute cour constitutionnelle izany. Tafiditra ao anatin'ny io lalàna io ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsara. Azo torina raha misy endrika kolokolo na fandraisana anjara mivantana na ankolaka amin'ny halatromby. Ireo no isan'ny nambarany ity solombavambahoaka na deputeny Antsohihy ity Andriamatoa Hyacinthe Befentodmanana nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga. Ny manaraka izay ho resantsika ihany koa dia ny zavanisy teny amin'iny kianja maitso Analamahitsy iny. Maneho ny firaisan-kina ny manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ny Malagasy. Tonga maro ny olona nanatrika ny fiombonam-bavaka sy fampahirizana ary fitsofandrano ireo fianakaviana namoy havana sy zanaka noho ny fanapozinana ara-tsakafo sy ny tazomoka any Ikongo izay natao tetsy amin'ny kianja maitso Analamahitsy. Ampahafantarina etona moa fa io hetsika io dia hetsika nokarakarain'ny mafia na ny mpitandrina avotra ho an'ny firenena. Nandritra ny io fotoana io moa dia nisy niseho iarahana amin'ny ireo mpanakanto ara-pilazantsara izay ahitana any Rojony Avo, Mialy Rakoto Mamonjy, Vetsokira, Tonton Dede, Thailand for Jesus, Ndriana Ramamonjy, Mamtina Police Argas Tsara Midera. Lazaina Cesarena moa iny zavatra iny satria zavanisy teny amin'ny kianja maitso Analamahitsy ny hoe maneho ny firaisan-kina ny manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ny Malagasy. Ho faranantsika tanteraka moa ity video ity fa ny fanaontsika matetika rehefa mamarana ny video toy ity moa dia mizara ireo toerana rehetra mahafinaritra izay misy ao a Madagasikara fa amin'ny tindray mitoraka ity indray dia hizara ny sary mahafinaritra. Araka ireto sary hitantsika ireto moa dia sary ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Antsain Christian. Ireto sary zaraiko aminareo ireto moa dia ny andro ny 4 Jona 2024 izay andro faharoa tamin'ny fionana antampony momba ny fandraharahana eo amin'ny Etazonia sy Afrika izay andiany fa 17. Zaraiko moa izy reto satria mahatehotia ary rehefa mahatehotia dia mahafinaritra izay. Toboky vavy sy toboky lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavenay resaka hametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy, veloma toboky vavy amin'ny manaraka indray io.